Betsaka ny malagasy no manana talenta mihafa na hoy ny mpitsara n'ilay Kastina no karakarain'ny Lyon etsy amin'ny dôme Ankorondrano ho azy ireo dia mitoy ao anatin'ilay hetsika goavana lanonana soirée de célibat ny fotoana etsy Ankorondrano ahafahan'ny rehetra milanonana izy ity ahafahan'ny rehetra ihany koa mahita izay ho anjarany. Tato-pavao. Androany no namaranana ny hetsika Kastina andiany faharoa izay nokarakarain'ny Lyon izay natao tetsy amin'ny dôme Ankorondrano. Afa-po tamin'ny fahavitrihan'ireo mpandray anjara ny mpikarakara na teo amin'ireo animateur sy animatrice zany na teo amin'ny hôte sy hôtesse na teo amin'ny mannequin. Nanodidina ny 590 ireo mpandray anjara. Ny tazo anatin'ilay izy tiako mariana kely fotsiny satria betsaka misy mahafantatra fa hoe kilalao ilay izy na hoe irony azontsika hoe tena concours tsy kilalao ilay izy akory fa ohatran'ireny agence-na mannequin izy fahitantsika isan'andro reny na atao hoe ivo anankiray misy ankizy maromaro izay omena formation ohatra hoe ao ny mannequin ao ny mpilalao samihetsika ao ireo hôte sy hôtesse dia izany hoe ny mahafiana azy fotsiny hoe raha misy entreprise anankiray na misy agent de communication anankiray na resaka publicité na reny mpamorona reny dia afaka manatona zareo any olona raha hoe tany an'izay lazaafazareo izay zany. Na ankizy na tanora na lehibe dia samy nandray anjara avokoa izany nandray anjara mavitrika ihany koa ireo vehivavy somary lehibebe. Tsy atao sakana sy mahamenatra ny abira ny fanajavany Sofia 2 metatra sy 420 ary milanja 770 kilao. Mpandray anjara ho mannequin de grande taille ny tenany. Nisy ny afatra nomena an'ireo vehivavy mitovy aminy. Ny afatra ho amin'ny vehivavy rehetrarehetra sy ngezangeza, tsika nangeza mila manao sport foana dia mila tsy menamenatra na koa hoe eo anatrehany ilay kelikely ireny dia mipiripirina fa mila mahisy azy hatrany. Nanomboka tamin'ny fitoro alina teo kosa ny fanentanana nataon'i Samuel amin'ilay hetsika soirée de célibat izay karakarain'ny agence Lyon etsy amin'ny dôme Ankorondrano ihany. Eny ary tompoklasy tompoko vavy mankasitraka fenonao ny fahitalavitra matv tao anatin'izay orany ny fampalalam-baovao izay ankasitrahana feno ny anarano ihany koa ny toy ny fandarana eto fahitalavitra matv mame fotoana ho anao amin'ny manaraka indray ny sampana fampalalam-baovao. Veloma tompoko. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Nanolotra anao teo vaovao.